Sehatra ny fampianarana indray kosa nahatratra 30 ireo tanora navita fiofanana nandritra ny roa taona teo anivon'ny sekoly ambony Emapetsy 67 hektara. Navoaka tamin'ny fomba ofisialy izy ireo ny alakamisy lasa teo ary ny minisitry ny asa vaventy Andriamatoa Roland Ratsiraka no niay ireto andiana mpianatra ireto. Totosany alakamisy lasa teo teny amin'ny CCI Ivato ny famoahana ny andiany faharoa amby 30 tamin'ireo mpianatra nahavita fiofanana teo anivon'ny sekoly ambony Emap na ny École des métiers et arts plastiques etsy amin'ny 17 hektara. Nahatratra 30 ny andiany lafatra ka ny 20 dia nisafidy ny architecture, ny 4 kosa dia nanaraka ny lalam-piofanana bâtiment et travaux publics ary samy notolorana ny diplôma DTS avokoa izy ireo. Na dia efa afaka miditra amin'ny sehatry ny asa avy hatrany ary ireto tanora ireto dia maro amin'izy ireo no nanapa-kevitra ny mbola hanohy fianarana ka hiditra amin'ny sehatra ambonimbony kokoa eo anivon'ny ESMAP. Aorianan'ny nazahoan'ny mpianatra de promotion lafatra teo zany a nazahoan'ny diplôma dia afaka soit izy manorina orinasa ho anazy manokana vitatra zany ny fianarany na ho an'izay manam-pikasana hanohy afaka manohy any ivelany ihany koa izy fa ny EMAP zany dia manana second cycle mivoaka master dia amin'izay fotoan'izay zareo mianatra 3 taona indray izy aty amin'ny ESMAP dia mivoaka architecte na ingénieur selon en spécialité amin'ny nazahoan'ny diplôma DTS tao amin'ny EMAP. Manana ny mampiavaka azy ity andiany ity satria dia misy tamin'ireo mpianatra no manana tetikasa anitarana ny seranam-piaramanidina Ivato ka tsy omena amita amin'ny any ivelany intsony ity seranam-piaramanidina iraisam-pirenena ity. Ny ministry ny asa vaventy Andriamatoa Roland Ratsiraka raha teo no raipia azy ireo ka nanome toky fa hitondra ny anjara biriky no an'ny tanora malagasy amin'ny fanatrarana ny tanjona izay kendreny. Taorian'ny fizarana ny mari-pahaizana dia nitsidika ireo sanganasan'ny mpianatra ny rehetra ary nofaranana tamin'ny fanapahana mofomamy ny lanonana.